ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Mbola ampitombona amintsika rehetra mandrakariva ny ravana ny fahasoavana sy fiadarana avy amin'Andriamanitra ray asia Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Dia faly izay miarahaba manolotra ny firariana ho anao nahatratra ity fotoana ity ary dia iombona amin'ny alalan'ny vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia mbola amezanao ity fotoana ity ahafahana tsirairay avy manaraka ny onjam-peo radio Mahasoa anaraka ity fandarana mpalalao azy lalana tokony alehako ity. Misaotra indrindra fa ny fahasoavanao sy famindraponao matoy izao anay ary dia isan'andro no amezanao izany fahasoavana izany ka dia misaotra sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay. Ankehitriny ary mangataka famindrapo aminao izay no tsy fahamendrehanay satria tsy mendrika izay na dia ny hahatratra ity fotoana ity akory aza noho ny fahotana maro izay nataonay teo anatrehanao ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ary dia mino izay fa Jesoa Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany hamonjy ny mpanota dia anisany indray anjara amin'izany famonjena izany izay ka dia mifona eo anatrehanao noho ny tsy fahatanterahanay. Ary dia isaorana ianao ny amin'izany asa lehibe ny tanterahan'i Jesoa Kristy ho famonjena sy ho fanavotana anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahotana izany. Ankehitriny dia mangataka izay ny fanahinao masina no hitoetra ao anatinay hitarika anay amin'ny fandaharana. Tarika ny mpanomponao, anindry ny lela ny mpanomponao mba tsy hitenao azy ny mpanomponao fa izay ampitenen'ny fanahinao masina no voalaza. Ary dia hitarika ny mpanomponao rehetra izay mihaino ihany koa hiaino ny teninao handray ny teninao ary hiaina sy hanatanteraka izany teninao izany ka dia ho mpiaino mankatoa izay rehetra anaraka ny sitraponao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao dia ampianary izay araka ny fombanao. Naranao Jesoa Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny herintsika dia nidresaka nanomboka nidresaka ilay nisy fanasana izay nanasana anay sy natrehanay no lazaina tamin'izany ny ambangivangony ahoana sy ahoana ilay fanasana. Dia fanasana izay nolazaina hoe ny akamaroan'ny olona asaina natrika an'io fanasana dia olona tena mbola tsy resy lahatra ny ankabetsahany. Misy nefa milaza fa resy lahatra fa tsy mbola tena resy lahatra ireo. Misy moa izany tena hita amin'ny vatana mihitsy fa tena olona miaina araka ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fomban'izao tontolo izao mbola tsy tena mihititra lalina amin'ny atao hoe fivavahana kristianina sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Teo anatrehan'izany rehefa nahazo fanasana ny tena dia niresahako tamin'ny heran'irany hoe nandinika lalina. Ary dia anisan'ny dinihana lalina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka teo anatrehan'izany izy tenin'Andriamanitra maromaro izay nolazaina. Fa ny fototra izay hiaingana izany dia ny marika toko 4:11 ny andininy 5:12 izay fanovakiana tamin'ny hera fa vakintsika ihany izy androany. Marika toko 4:11 ny andiny 5:12 amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa tena nandinika ny tena dia izao anisan'ny izao tontolo izao sy ny olombelona rehetra izay andrahan'ny tompo hitoriana ny filazantsara ireto olona izay anatrika ny fanasana ireto. Karazan'olona maro ny tao. Ny fandaharana tany aloha efa niresahako hoe misy olona tena manao ny fiainan'izao tontolo izao. Ohatra hoe tena mpitenin-dratsy. Ny zavatra rehetra izay teneniny dia tsy maintsy misy tenin-dratsy.
ary efa mifankazatra amin'izany izy rehetra. Izay miteny dia miteny ratsy, izay mamaly dia miteny ratsy, ary efa ohatran'ny hoe rivotra hiainany zareo, ohatran'ny hoe efa fanampin-tsakafony zareo ilay fitenenana ratsy. Ary ilay fandraisana zava-mahamamo moa sy zava-mahadomelina dia tena efa hoe tena hiainany zareo sy mahazatra ny zareo mihitsy. Ny teniteny foana izay hifanaovana vazovazy sy raha ny filazan'ny fitenenana azy dia hoe hifandrangitana. Izany moa izany dia tena hoe efa hiainan'ireo ary efa tena mahazatra an'ireo mihitsy. Ny adiady madinidinika moa izany ny sangy mihoatra ny loha isan-karazany efa mahazatra an'ireo mihitsy, izany hoe tena fiainana jentilisa no hiainana. Dia rehefa tonga ny fotoana tao amin'ilay fanasana dia rehefa napetraka ny seza sy ny latabatra izay nipetrahana moa izany dia tsy nisy moa izany ny fandaminana hoe iza no mipetraka eto na iza no mipetraka eto, fa hoe samy maka latabatra sy seza dia samy mipetraka eo amin'ny toerana malalaka moa izany. Fa rehefa tonga izany ny tompon'ny fanasana dia izao no nolazaina hoe aleo amboarina ny seza, atao izay ahafahan'ny rehetrarehetra mifanatrika. Dia rehefa namboarina ny seza mba ahafahan'ny rehetra mifanatrika dia izao misy ny toerana izay azo lazaina hoe toerana manokana raha amin'ny fanasana, raha anaraka ny protocole ianao dia izao misy natao hoe table debout izay tokony ny manam-pahefanana ny lehibe no tokony mipetraka eo. Fa rehefa namboarina ny seza samy mibata ny sezany sy ny latabany ahitsy ohatran'izao ny forme na ny paozipaozin'ny anaovana ny kisarisarin'ny latabatra sy ny seza izay hipetrahantsika dia izao anisan'ny tafapetraka tao anatin'ilay tokony toerana manokana izaho sy ny mpiara-miasa amiko vitsivitsy. Lasa izay izany tao amin'ilay table debout araka ny raha hoe ny protocole no arahana. Dia rehefa hanomboka ny mbola tsy nanomboka vao vita izany ny fanamboarana ny plasy dia misy moa izany efa zatra mifamahazovazy ny mpiara-miasa sasany dia nisy ny teny tamiko hoe angatahana aloha ianao rehefa avy eo hanomboka ny hanao vavaka fa mialohan'ny hanaovantsika ny korana sy ny lanonana. Vazovazy iny vazovazy ny zareo aty ivelany iny amin'ilay efa zatra mifamahazovazy moa izany. Dia hoy izaho hoe tenaiko mora zatsy anao, tenaiko moramora tamin'ny zatsy anao. Fa rehefa nahazo plasy ny rehetra dia nandray fitenenana amin'izay ny tompon'ny fanasana hanomboka ny korana sy ny lanonana dia izao ny teneniny: alohan'ny hanombohantsika amin'ny zavatra rehetra dia misy ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-pivavahana ato. Dia angatahana izy aloha hanomboka ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana, ny vavaka sy ny fiterana an'Andriamanitra. Afaka manao an'izay ve Zokriry? Izay izany no niteneniny. Dia sady nitsikitsika no nandray fitenenana hoe ekena tompoko ary tena afaka mandray anjara, afaka manao tanteraka. Dia nomena ny micro izany, nomena ny fitenenana dia natomboka ny fotoana. Dia izao ny zavatra nambarako voalohany indrindra. Rehefa nandinika sy ny eritreritra talohan'ny fotoana izay nahatongavako tito dia efa nieritreritra aloha hoe hanatrika ilay fanasana sa tsy hanatrika. Rehefa nandinika lalina dia hoy izaho hoe aleo hanatrika. Na dia misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy aza izay ho ambarako anareo fa tokony hisakana sy handrara tsy hanatrika ity fotoana androany ity. Ny antony dia noho ireo tenin'Andriamanitra ireo. Tenin'Andriamanitra izay efa nolazaiko antsika tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro androany ny ohabolana toko 7/20/20, ny
Tesalonianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahaenina, ny Korintianina voalohany toko fahadimy ny andininy faha iraika ambin'ny folo ary ny Salamy voalohany, ary ao koa ny Isaia toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo ny mitapany farany alako tsy zakako ny fivoriana masina ary aroim-paharatsiana. Eo anatrehan'izany dia nandinika lalina hoe inona no atao eo anatrehan'ity zava-misy ity, fa rehefa tena handinika dia zao hoe tapa-kevitra hoe aleo manatrika dia aleo atao ny asan'Andriamanitra satria misy asan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'io fotoana io eo anatrehan'ireo olona ireo. Ka dia noraisina ny andraikitra dia natao ny adidy, natao ny anjara fanompoana tamin'izany fotoana izany. Dia natomboka moa izany ny fotoana tamin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka. Ary rehefa vita izay dia izao hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao no nambarako tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Izao no nambarako. Isaoran'Andriamanitra mandrakariva ary havana ny ahafahana mihoana tahaka izao, ary dia isaorana azy manokana ny amin'ny ahafahana miombona miaraka miaino sy mandre ny tenin'Andriamanitra. Isaorana azy manokana ny amin'ny ahafahana manatanteraka izao asa izao ka nanoloran'ny saina ny lehibentsika hoe asiana fanapoam-pivavahana mialohan'ny zavatra rehetra izay ho tanterahana. Izao anefa ny zavatra lazaiko aminareo mialohan'ny fotoana. Raha ohatra ka ny tena izy ny tao anatin'ny saiko dia saika tsy hanaiky hanao an'ity fitarihana fampivavahana sy fitoriana fampianarana ny tenin'Andriamanitra ity. Fa rehefa tena nandinika dia resy lahatra hoe atao izy ity. Satria voalohany indrindra dia izao, ny tenin'Andriamanitra no mibaiko hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo dia mety ho ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay aloha ny anankiray. Manarakarak'izany dia izao, ny zava-misy izay iainantsika tsy mbola hoe tena niara-ny aina isika rehetra ireo, ary misy aiza androany vao tafahoana, vao mifankafantatra, vao mifankahita, na dia hoe mpiara-miasa satria miasa amin'ny sehatra samihafa sy ny toerana samihafa, fa ilay orinasa mahay iray antsika. Raha tena efa mifankazatra taminareo rehefa tena niara-ny aina taminareo dia tsy nanao an'ity andraikitra ity androany. Fa noho isika hoe sambany androany vao tena tafahoana ohatr'izao, vao tena miombona tahaka izao, vao tena tafaraka tahaka izao, dia ho ataoko ikeko noho ny mahasan'Andriamanitra azy koa ity fotoanandroany ity. Ka andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voalaza ao amin'ny Filipianina toko faha-efatra. Filipianina toko faha-efatra. Saika hoe mety misy firy nitondra baiboly androany. Ny olona manana telefona moa dia matetika misy baiboly ao anatin'ny telefona, fa izay tena nitondra baiboly tsy fantatra hoe mety misy firy. Fa raha misy atondra dia jereo ny baibolitsika ao amin'ny Filipianina toko faha-efatra dia ny andininy faha-efatra. Filipianina toko faha-efatra ny andininy faha-efatra, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entina hampieritreritra antsika sy hampisaina antsika androany. Fanasana fiaraha-miombona, fiaraha-mikorana amin'ny fanamarihana sy fifampiarabana na hatratra ny taona vaovao no iombonantsika eto androany. Fa io voalazan'ny tenin'Andriamanitra, mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Nilaza teo hoe saika tsy hanao an'ity zavatra ity satria izao hivavaka rery ambony latabatra aloha rery, ireo efa miatrana eo ambony latabatra ireo,
ny sakafo isan-karazany, ny zava-pisotro isan-karazany izay iarahantsika amin'ny faly androany. Mety hisy sorena androany a, mety misy somary tezitra, fa mety hisy koa faly. Fa raha misy faly na dia anankiray fotsiny aza dia efa zava-dehibe zay. Fa ireo ny zavatra iarahana androany zany, iombonana, izay nokarakarain'ny lehibe antsika hoe ireo no iarahana misotro sy mihinana androany. Zao anefa, hivavaka rehefa avy eo ny amin'ny sakafo. Zay natao hoe saika tsy hanao. Dia hivavaka amin'ny sakafo ary rehefa avy eo dia hiteny ve hoe ireto sakafo hohanina ireto dia angatahana hitondra fahasoavana, hery sy tanjaka, fahasalamana ho anay tsirairay avy. Kanefa efa misy amin'ireo zay tsy hafenina amintsika. Betsaka no mahafantatra fa mety misy ihany koa mody tsy mahafantatra hoe tsy hitondra soa ho antsika velively ny fandraisana sy ny fihinanana azy. Misy amin'ireo. Zay no atontsika hoe tokony tsy hanao. Fa no hoe sambany androany tsika ny tafaraka dia ho ataoko ilay izy. Ary ataoko izao, ambarako izao tenin'Andriamanitra izao, hampieritreritra antsika tsirairay avy. Ny amin'izay ho ataontsika rehefa ao anatin'ny sakafo. Ny amin'izay ho fitondran-tenantsika, ny amin'izay ho raisitsika sy ho hanitsika sy ho sotrointsika amin'ireo sakafo ireo. Io ny tenin'Andriamanitra, mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Ka eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany sy eo anatrehan'ireo zava-misy ireo, inona no tokony atao? Fa raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ka ampitaiko aminareo dia izao, ao amin'ny Tompo. Izany hoe ao amin'ny Tompo izany dia izao, izay sitrak'Andriamanitra, izay sitrapon'Andriamanitra, izay tiany Jesosy Kristy atao no atao. Mandiny dia mieritrereta tsara, fa mbola afaka mandinika sy mieritreritra isika amin'izao, mialohan'ny hirosoana ao anatin'ny sakafo. Mandiny tsara. Iza amin'ireo no mety aminao? Iza amin'ireo no sahaza anao? Iza amin'ireo no mahasoa anao? Dia iza amin'ireo no tsy mety aminao? Iza amin'ireo ny fantatrao fa tsy mahasoa anao? Raiso, hoano a, sotroy, izay hitanao fa tsara. Fa izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra, raha mahay manavaka ny zava-tsoa amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako tokoa. Tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe mila mahay mandinika sy manavaka. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe fantaro ny zavatra rehetra, azo mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Mampieritreritra antsika izany ry havana. Eo anatrehan'izany hoe ireo ny zava-misy ireo fa fantaro daholo ireo zavatra rehetra ireo dia azomo izay tsara, raiso izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Mino aho fa fantatritsika tsara ny vokatra mety hitranga sy mety ho azonao rehefa avy mandray sy manendry, misotro sy mihinana ireo zavatra ireo ianao. Ka dinio tsara hoe iza no raisinao. Fa ny tenin'Andriamanitra ny tena mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Tena izay jerevantsika dia izao, samy falifaly sy miramirana avokoa raha vao tonga teto amin'ity toerana ity hoe tafahoana, tafaraka eto ary hiombona amin'ny alalan'ny korana sy ny fety aman-danonana. Ho avy koa rehefa avy eo, isy ny fifaliana, isy ny hira, isy ny fandihizana, isy ny lalao isan-karazany. Fa amin'ireny fantaro tsara hoe iza no mety aminao dia iza no mahasoa anao. Mety misy tezitra amin'izany mety misy tsy mahazaka an'izany zavatra lazaiko izany satria efa niomana. Mety misy eo izao efa niomana tena anapatra hisotro labera ve? Anapatra hisotro toaka ve? Anapatra inona ny zavatra tena eritreretina fa tena ho atao? Fa izao, adidiko no miteny an'izany. Fa raha tsy miteny an'izany dia diso eo anatrehan'Andriamanitra. Mampahafantatra antsika androany ary nanaiky nanatanteraka ty azy ty androany satria izao voalazan'ny asan'ny apôstôly. Andriamanitra ny nitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Mampahafantatra antsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay zavatra tokony ho raisina sy tokony ho raisina. Ny zava-mahamamo, zava-mahadomelina eo anatrehan'Andriamanitra dia tokony hajanony.
fa dia anjarantsika tsirairay avy ny mandinika sy mieritreritra. Ny ten'Andriamanitra dia ambara, ary izany tena hoe raha salama tsara ny fanahinao dia vaksy izany, hoentina hampitandrina anao mba tsy ho lavo. Fa raha ohatra ka tsy dia salama tsara ny fanahinao dia vaksiny dia tsindrona atao aminao izany mba hanasitrana anao raha manaiky ianao. Dia mandinihy tsara, mieritreretra tsara eo am-pandraisana izay ho raisinao amin'ireo zavatra maro isan-karazany izay manoloana antsika ireo, ary dia mirary antsika rehetra hahita ny sosiny tsara ao anatin'izao korana sy fety aman-danonana izao. Hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nahafahanay nandinika sy nianatra ny teninao. Ianao no mampianatra anay ary mihitsy efa fanahinao masina no miteny. Ankehitriny hiroso amin'ny sakafo izahay dia ataovy mandinika tsara ny tsirairay ka ny amin'izay sakafo mahasoa dia hitondra hery sy tanjaka sy fahasoavana ho anay tsirairay avy izany, ho an'izay sakafo tsy mahasoa kosa, satria fantatra efa tena misy tsy mahasoa ireo, dia aoka ny tsirairay avy no handinika ny tenany, handanjalanja izay misy tsy mety aminy, ary dia mangataka sahady izay famelan-keloka sy famindram-po ny amin'ny tsy fahafantarany maro izay tokony ataony, ary dia hitsioy sy hampianaro ny tsirairay avy eo anatrehan'izany. Dia angatahanay amin'ny anaranao Jesoa Kristy izany mivavaka izany. Amen. Dia izay ry havana ny amin'ny fanombohana izao fotoana izao izay nomena moa izay anjara izay. Mety hiseritreritra hoe lava izany, ela izany, manalinandro izany, kanefa izay no hitarihan'ny fanahy masina, izay no sitrapon'Andriamanitra dia nambarako taminareo, ary dia atolotra amin'ny tompon'andraikitra ny fandaminana manaraka. Dia misaotra indrindra amin'ny faharetana ary isaorana an'Andriamanitra ny amin'izay vita izay. Ry mpiaino ny radio Voamaso, izay izany ny zavatra izay nambara sy nolazaina tao anatin'izany fanasana izany. Izay no lazaina sy nambara. Fa rehefa nandihy ny fotoana dia lazaiko anao ny zava-misy. Lazaiko anao ny zava-misy. Mampalahelo ny zava-misy amin'ny fiainana. Amin'ireo olona izay tao anatin'ny fanasan'ireo dia lazaiko anao fa misy olona izay efa milaza azy fa mpanompon'Andriamanitra ary manana andraikitra amin'ny fiangonana maro samihafa. Misy moa izany tena tsy mbola any anatin'ny fiangonana mihitsy. Fa ny zavatra nampalahelo dia izao, ny olona sasany tena miseho mivantana hoe izaho mbola any ivelany. Fa ny olona sasany milaza fa efa ao anatiny fa dia tsara velatsia. Satria lazaiko aminao tsara. Telo ihany izahay, telo ny lehilahy. Ny ankabetsahany tao anatin'ilay fanasana amin'izany dia lehilahy, fa ny vehivavy tonga tao 5 ihany. Somary lavidavitra ireo vehivavy ireo. Misy ihany mitazana hoe tsy nandray zava-mahamamo, fa misy mitazana hoe tena mandray zava-mahamamo. Fa ny lehilahy tsy nandray zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, ny sigara sy ny karazany izany, tao anatin'io fanasana dia telo ihany izahay, telo. Izaho dia misy namana anankiray izay, ny anarany moa izany tsy tononona, dia misy namana anankiray izay. Ny anankiray chef d'équipe ary ny anankiray tena mpiasa tsotra. Telo mirahalahy izahay no tsy nandray zava-mahamamo, zava-mahadomelina. Fa dia lazaiko anao fa misary adala ny olona, misary gaigy ny olona, manao adaladala, manara-po. Ary ny efarany izay tsy natrehako maso fa notantaraina tamiko. Izaho moa izany dia nefa tao anatintsika hoe tsy miandro ny farany amin'ity zavatra ity fa efa fantatro no ho fiafarany. Efa fantatro no ho fiafarany satria fantatro tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesiana. Efesiana 5:5 izay milaza hoe
Ary amin'izany dia aza homamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaraina-po amin'ny ratsy. Vaoaka ho fihainoana amin'ny fanahy. Ka fantaro tsara izany fa hoe reto olona izay misotro. Ny tena zavatra tena betsaka atao moa izany dia ny labiera, ny teazy be. Izay izany no tena betsaka rehefa zava-pisotro ny vokariny sy tara. Hoe amin'izany dia misy fanaraina-po amin'ny ratsy. Efa fantatro fa ireo olona miboboka misotro ireo dia tsy maintsy hisy eo ny adalany rehefa mamo izy. Ary hisy karazana faharatsiana maro izay hisy eo. Dia ny tolotsaina men'ny tompoady izao mandeha mody aloha. Mbola atoandro, mbola aloha be, mbola lavitra ny firavana dia efa niala tao amin'ny toerana ary lasa nandeha namonjy fidiana. Mbola nisy raha teo koa moa izany ny asa sy andraikitra izay mbola novonjena satria manararaotra ilay mba tsy niasa ny tena izany. Dia lasa nandeha nody aloha. Fa notantaraina tamiko ny ampitso maraina an'iny, ny korotana sy ny savorivory sy ny ady sy ny fifamaliana sy ny fifandirana vokatr'ilay zava-mamamy sy zava-mahadomelona. Izany ny zava-misy izany. Ary dia miteny aminareo anio fa izany ny zava-misy ary tsy maintsy ohatr'izany foana raha vao lanonana miaraka amin'io zava-mahamamy, zava-mahadomelona tsy maintsy miafara amin'ny fifampitabatabana, ny fifandirana, ny fifamaliana, ny ady maro isan-karazany, ny fifamonoana mihitsy aza. Ny teny ratsy isan-karazany moa efa tsy lazaina intsony. Ny fanaovana ny teny izay mandratra, sofina maro isan-karazany, ny fifanaratsiana sy ny fifanjenena, ny filazana ry ololo-po isan-karazany io moa tsy maintsy mivoaka daholo. Ka dia milaza aminareo hoe hiala ao ny zavatra ohatr'izany, antsiro ny zavatra ohatr'izany, mandiny tena dia ny tsara izay tokony ataonao hitondranao ny fiainanao amin'izao fiainana mandalo izao. Fa ratsy anie izao fiainana izao ary efa akaiky ny tompo. Izao voalazan'ny ten'Andriamanitra ny Andromanina fahafatesana ny tambony ota. Tsy fahafatesana kilalao na ilay fahafatesana hoe ara-nofo hoe maty ianao dia alevina dia vita dia izay ny tantaranao. Fa fahafatesana tena loza, fahafatesana mandrakizay any amin'ny elo mirehitra afo no miandry ho an'ny olona izay miadaladala amin'izao fiainana izao. Ary anisan'izany ny mpomamo sy ny mpisotro toaka sy ny mpanao an'io karazana adalana amin'ny toetra ratsy isan-karazany io. Farana ny fandarantsika fa dia hivavaka isika. Misaotra Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay dia ny itenenanao sy anambarana ho an'izany zava-misy rehetra izany ahatonga anay mieritreritra sy ahatonga anay mandiny tena eo amin'ny fiainana izay lalovanay. Dia fanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy ampitoetra an'izany ao anatinay, ahatonga anay handray izay tsara, hitana izay tsara ary dia hiaina araka izay hitanay fa tsara sy manaraka ny sitraponao, fa izay ratsy na inona inona dia ho lavinay izany satria izany ny sitraka ao. Dia mametraka ny fiainany tsirairay avy ny asa fivelomana, ny asa fanompoana, ny anjara didy sy andraikitry ny tsirairay avy eo ambanin'ny fitantananao izay. Dia ho anao ihany ny voninahitra mandrakizay ary ho aminay rehetra kosa ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mametraka mandram-peona mandram-pitafa amintsika rehetra mpanaraka sy piaino ity onjam-peon'ny radio Voamasoa ity amin'ny alalan'izao fandarana paralalao ny lalana tokony aleako izao. Dia mametraka mandram-peona manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankononao mandrakariva. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.